Gataka ny fanalana ny sefo fokotany ireo vahoaka ho amin'ny fokotany fiadanana troisième maka vola fotsiny fa tsy misy ny asa, tsy misy ny tatitra mazava momba ny fitantanana, akana vola ny mpivarotra, ampanantenaina fa hanatsarana ny tsena kanefa tsy misy izany avy eo. Zay akana vola 5,000 zay vatsalina hatramin'izao tsy vita le taratasy. Avereno volanay kalambola. Vola tsy zava-bita teto amin'ny fokotaninay. Mamafa tokotany dia mandody Maria dimanjato. Tsy manaiky an'izany zay rehefa izy ny tokony atao an'izany. Tonga teo anoloan'ny fokotany ireo vahoaka ny maraina teo ary niantso ny distrika sy ny prefet mba handray fanapahan-kevitra. Miantso ireo sefo fokotany avy amin'ny 2 fokotany ao anatin'ny boriboritany faefatra ihany koa izy ireo mba tsy hiditra amin'ny rarahan'izy ireo. Dia ao anatin'izay zany zay eto amin'ny fokotany fokon'olona dia mila manova zavatra mihitsy izahay. Maro ny zavatra tokony hovainao ny lisy mpifidianana zany zao ny tena mahasarotiny ny sosialin'ireto vahoaka reto. Ary ireo solotendreo tena hitanao mihitsy ao amin'ilay vahoaka tena sahirana mila fanampiany ireo, mila fanohanana. Ara-moral, ara-tsaina, ara-panary ilainy zany. Nefa noho izay tsindry azo lena mahazo azy zay zay mahatonga anay zany miala izy androany ka miantso ny préfecture zay dia miantso ny district satria zay ny atana matohatra mahefa amin'ny fanalana ny sefo fokotany. Menay 2,70 ora izy. Fa rehefa tapitra ny 2,70 ora dia ho fefenay varavarana. Dia zay sy ny fokon'olona sy ny préfecture sy zany no miresaka amin'izay fotoan'izay fa tsy isy tsony négociation amin'ny madam-bola. Olon-dehibe izy tonga teo. Manome 2,70 ora moa izy ireo andraisana fanapahan-kevitra aingana. Marina le déclaration hoe botulisme de guerre. Fa tamin'ny fotoana anankiray amin'izay zany ny arivo zareo nalefana andeha tsy haiko ohatrany hoe ny arivana nylefana andeha dia hoe miverina maka le valina analizy. Dia rehefa hiverina amin'izay aka le valina analizy dia niteny amin'izay indray ny tany amin'ny hôpitaly hoe tsy afaka omena anareo ty fa ny loatra ny hoe iza no omena ny afaka maka azy zany hoe ry zareo tao anatin'ny tao zany no afaka maka le valina analizy izy fa tsy anareo marary. Mangataka mba tsy ho ampifandraisina amin'ny resaka politika ny raharaha-mbo-malaza ary tsy tokony ho takomana amin'ny zava-misy ankehitriny ihany koa. Mangataka hatrany ny famoahana ny marina izy ireo. Tena te hametraka foana hoe tsy fantatro ze za zany tena tsindriko tsara ny asa fangaro amin'le gadra politika ary tompoko le gadra mbo-malaza tena elako tsiny fa lasa avery anjavo ny ain-janakay matimaty foana zanakay fa aleo aloha andeha zay fitsarana andeha zay zavatra efa voangona rehetrarehetra sy borofo tao zay tsy meloka dia mivoaka izy rehefa aveo. Nisy ny solombavambahoaka ny laza fa tokony hamoana ny ray amin'ireo olona voatazona no ity raharaha ity hoy ny mamanombana sy ionja. Laza izy fa fanaovana tsinitsinina ny ain'ny zanak'izy ireo izany. Dia ny anankiray na dia ataoko hoe ny fifandraisan'ny solombavambahoaka io ny ara-nahita daholo tsika rehetrarehetra fifandraisan'ny solombavambahoaka io tamin'ny ionja fotsiny. Za tsy hiteny hoe inona izy na ahoana izy fa na ny fifandraisanao tamin'ny ionja fotsiny ary mbola averiko foana hoe ianao no nakan-drazana teny amin'ny asera, ianao no nitondrana ny fandevenana, ianao no tao an-trano, nanao ny zavatra rehetrarehetra na dia ionja fotsiny ary dia mba aza tao an'izany kosa aza mahavalina ohatr'izany le ain-janakay fa tena sarobidy aminay. Alohan'ny fitsarana no handray ny fanapahan-kevitra fa tsy gadra politika ireo olona ireo ho hiatrana izy. Mety efa misy tarika sendikana tena keny ny sisitra anakeny ny lahatra ohatran'ny lahatra varitsinjo fa ho anay kosa nanaitra daholo le hoe tsy mifampiresahana akory dia tonga dia misy fanambarana hoe miverina miasa. Ny fahitana ireo olona marobe hoe mandeha milahatra makeny amin'ny kapisaty aloha dia ny anankiray voalohany tsika ny nainaina be mihitsy ny tam'le fitondrana teo aloha rehefa misy fanapahan-kevitra ao raisina dia mivory amin'ny arenany any alaroby aloha mirehetra.
aoka izay ny fomba arena hoy ny randrana syndikaly amin'ity vahoaka ampilarina ohatra milahatra vaditsindro ity. Mba tsy hanana ny ratsy a dia ety am-piandohana dia efa mametraka sady a ny randrana syndikaly ny balizy a satria mahita sady zay hoe ohatrany misy zavatra izay ohatrany tsy dia milamina ohatrany tady iova ao anatiny fandaminana kapisady any anisehatra tsy ny malagasy ray manontolo zany satria efa sefim-panjakana ianao dia miala ao anatin'ny kapisady fa mamonjey toerana neutre zay aloha na ianao amonjy any amin'ny lapam-panjakana na ianao any amin'ny toerana neutre satria lehibe mpanjaka tsy an'ny mpitolona rentsony zany ianao zao fa lehibe ny vahoaka malagasy ray manontolo dia tokony tsy hoany amina toerana manainahirana ny mieritreritra azy hoe misy fitongolanana. Tokony na any Ambotsorohatra na toerana tsy mitongilana amin'izay i Barson Rakotomanga sekretera jeneraly'ity syndika ity no tokony handraisana ny fitondram-panjakana vaovao sy fifampandiniana na fanapahan-kevitra raisiny. Fa tsy ohatran'io kosa hoe mandeha misisika milahatra adiny firy ohatrany milahatra varitsinjo eny amin'ny kapisady na ohatrany bidon jaune milahatra no andeha atao kosa tsy zay kosa ny tokony hoy ny dikany hoe anova dia tokony tsara no ny teo aloha na fandaminana io na fomba fiasa io na paikady io dia ny tsara lavitra no ny teo aloha fa raha ohatra ka ny teo aloha ihany no alaitahaka sisy tokony andaninandro iaretana ny lacrymogène kosa ary manana vahaolana matonontolona tsisy an'izany mitolona fotsiny zany dia hoe tsisy indrindra fa nde ny olona tsirairay avy no mety manana an'izay raha nandeha tsirairay ianao zany nanao mitolona dia isorana ianao satria ao anatin'ny fitolona akapobeniny ianao zay kosa nanao mitolona ho zay aisan'ny tolona mafy ary tsy mola tamin'io nefa hatramin'ny enina taona lasa nanao ny fitolona mo amin'ny fitolon'ny asana tsarana azy ty fa ny vandrafitra dia tonga amin'ny rafitra misy antsika zao dia miarahaba ny mpandray anjara rehetra. Mangatak'izay ny fanesorana ireo mpitatana n'ireo foyer anankiroa izay foyer Arago sy foyer Casson noho ny fanarotam-pahefana ataon'izy ireo. Miantefa manokana amin'ny tompon'andraikitry ny firenena eto Madagasikara miantso fitarainana nataon'ny mpianatra monina ao amin'ny foyer universitaire malgache Femme Casson sy Arago ao Frantsa. Tato anatin'ny herinandro maromaro mantsy dia miaina fandrahonana miala amin'ny trano, fanararaotana sy faneriterena ara-tsaina, fanampenam-bava ary herisetra izay ataon'ny tale général sy ny surveillant général ao amin'ny foyer ireo mpianatra any an-toerana. Ao anatin'izany fanarotam-pahefana izany ny fanampenam-bava n'ireo mpianatra, ny menace de expulsion isan-karazany atao amin'ireo mpianatra ary ihany koa ny herisetra sy fanararaotana atao amin'ny ireo mpianatra. Arak'izany hevitra rehetra izany dia manao an'izao fangatahana zao izahay sosikevitra ny anisina ny direction collégiale concerté eo anivin'ireo akany ireo foyer universitaire malgache ireo ary ihany koa fiovandrafitra sy fanivandrafitra ny tedavina ahafahana mandroso sy ahafahana ihany koa mijery an'ireo ankizy sy ireo mpianatra zay ao anatin'ny tebiteby amin'izao fotoana izao. Mba hisian'ny fitarana mangarahara dia mangatak'izay collectif Free Fume mba tokony andraikitra hitsinjon'ny mpianatra ny atao eo fa tsy tokony andraikitra manao ny raha-matahory, mba tokony andraikitra hikarakara ny toeram-ponenan'ny mpianatra fa tsy tokony andraikitra hikarakara ny toerany samy rery.